Faty-drano Satana. Nosoratany Ony Idealy. Ireo hanome aina ny tantara. Anjariliva, Limek, Ony Miajanirina, Tahina Nantenaina ary Bruno Rakotomalala. Tovirazana mamonjy no nandray feo. Ony Miajanirina ny nanatotosy. Dia ahoana ki? Maman, fa aviezako ty ianao. Avy nitady izay mahasoa rehetra. Fa ahoana? Nitady anga papa? Efa nomenomenona be mihitsy izy hoe nakaiza hono ianao. Zany? Nga koa nareo tsy mba miera rehefa hivoky. Nga kosa moa dia voatery era foany. Ararotinao mihitsy mantsy papa no izy malemy io ry maman. Fa ararotiko ahoana koa e. Zanga kigadraka ho gejaina lavady foana. Zany moa mahavady karana anao ko. Fa taiza aloha maman no miaingo fatratra ery e. Sambola. Io aiza amin'ity taona efa mandrosokory rehetra findriko zany. Avy eny Tovotany kiza io a. Tovotany? Ie. Naninona tany? Nisy tany nijereko izay ihany. Tsara sana raha toerana. Sady efa misy trano aky fa azo atsaraina tovila. Fa hatramin'ny oviana indray hono madame Katiny tia mipetraka any ambanivohitra ka. Ka hitandry ihany fefa melehibe ny tenako. Oay, tena i papa tiry Karenina. Lozako aloha ndry fa mila izy. Mendalana ary mamanko. Andry, fa andeha ho aiza sahady koa ty maman? Fandrety nga polisy ka. Aizako izay aleko dia mila fantarina avokoa. Sa kosa mpiambina? Mampalahelo a papa ary maman avelanao rery foana. Efa nera taminy kia. Ary na tsy miera zany dia efa mahazo alalana satria fotoana fanaovako volo zao. Any amin'ny madame Mirana ihany ve sa efa nifindra ihany koa? Izy ihany ka. Zay roa vavy ngeky efa ela ny mpinamany. Mifampihinana ny mata sy ny masaka. Dia mandeha any foana zany mahataraiky hariva be any maman isaky ny sabotsy io. Ie. Maninona koa moa nefa raha tsy mandaingy? Fa tokony andaingana ve zany ozy kaly? Madame Mirana nge maman vao nifanena tamiko maraina dia nanontany aho hoe aiza hono maman andrininy tsy hita foany. Tena tratra marina ny laingabe ako. Sady ianao ary hono efa 3 herinandro izay tsy nandalindalo tany amin'ny ntsony. Aleo raha nga elana fa hiboraka eto ny nafenina. Ilozako aloha ndry fa miandry ahy izy zay. Mety nisanky tamindry izy. Matotra be ary izy. Maman andraso aloha e. Asa ihany izy marina. Raha aloha andeha andro dia atory fa reratreraka kosa ny vatako izany ka. Nampanampy ray aza mantsy tsy misy tavela fa roany mamono daholy. Itodam-pamily sisa no mba tafaty izany. Oay, tena atoandro be masina vo afaka tany amin'ny banky. Loza koa no nafitsiko mamanko. Pahangaro tapitrisa be zao ny vola papa tao amin'ny kontiny. Raha fantany angamo zao dia asa fotsiny a. Mba manao akinangako ngery maman zany. Dia inona ary zany nampiasany an'ilay vola? Ohatra hoe, fa inona koa no mahazo anareo ry madama? Lalana malalaka be io. Loza marina fa tsy nandeha tamin'ny intsy ny moto dia tafalatsaka tao anaty fotaka. Feno lobaka ilay tovolahy. Tena tsy rariny koa zao ry madama. Fa madama anao ahoana koa e. Rasa soroko mihitsy ty kasika ty. Mbola mademoiselle la tompoko fa tsy madama velively. Mazava? Azafady fa zavy moa nahalaly. Oay e.
Tsara taren'olona re zao. Maranidranitra ohatran'ny karana kely izy zany. Ay ve misy tovovavy manja be ohatran'izao eto Manjakandriana? Izay koa moa vao amam-bolana ny tonga teto fa dia tany Antananarivo tany foana. Tsy ravina. Ary mba ianao andehanako fa maharikoriko ka. Tia zako ohatry ny atala. Variana be teto mandinika azy. Tena manja lesy ridilany ty tovovavy ty ka. Laniko 100 mihitsy ny amin'ny rehetrarehetra. Fa ny indro kely fotsiny dia ty toetra manambanimbany be ty. Tsy maninona rangahy zany fa azovana ny toetra ratsy. Fa le rangahy ty ve marenina sa tsy malala teny gasy? Mela ho andehanako fa zasakananao ny lalako. Ao aky mba miolarana fahako mifandray amindria. Tsy gaga akory karenina ka milara ny findayany an'izao body sy adala rehetra izao. Veloma ianao. Andray. Efa tonga dada? Nody aloha ary sy androany. Fa misy inona? Misy zavatra ho jereko izay any amin'ny tranompaty rehefa avy misakafo. Ary fa maninona kosa ety? Toa feno fotaga be ny lobaka se? Etraketrako ny olona e. Nisy tovovavy mitondra moto scooter izay dia nipitika taty amiko le rahampotaka. Izy koa moa variana be. Tratra ny samy variana zany nareoko. Izy moa variana ny jerense. Sy kosa sondrina nandinika anazy. Aiza koa fa izy mihitsy maty e. Manana olana angamba izy iny fa kizintina be mihitsy. Fa izy eto Manjakandriana aloha zany e. Tsy haiko aloha ny ray aman-dreniny fa Karainina hono ny anarany. Karainina? Ohatrany tsy fantatro koa aloha zany. Rariny be ka. Tsika koa nge vao afriana ny tonga teto fa tany arivo foana e. Fa hono ahoana ry se? Ohatrany maheno ato hoe ho any amin'ny tranompaty. Tsy azoko fa misy inona. Loza ry sena fitsika ry zalahy tato ato. Fa ahoana? Efa olona 3 sady zay maty. Fa matina ninona ry dada? Tsy fantatra mihitsy fa mbola tao fizahana ny razany. Araka ny vaovao nambaran'ny brigadier tamiko dia fatin'olona roa ny tampakakitay teny avaran-tanàna. Lehilahy sy vehivavy le izy. Tsy fantatra na mpivady na mpianadahy fa any mahita anazy. Teny anaty ala ve? Teny hony e. Lozako aloha se fa sotaraka eo tiany ny diako. Mbola tedavina mantsy ny avany maty. Mahita ny rariny ary? Mandrosoa dia mipetrapetra ianao madama? Misaotra tompoko. Manahoana ianao Andriamantoa commissaire? Salama tsara ka, misaotra anao. Ianao moa madame ka ty vadiny monsieur Karim metsy Ampidinom-balahy? Eny tompoko. Tonga soa ianao. Azoko fantarina ve tompoko ny antony antsoinareo aho ety amin'ny birao sa? Za mainka madama. Dia volako lava ny kilalao mbola ho ela. Somary lavalava ihany mantsy ny resaka ifanaovantsika eto. Ka aza tao ela fa maika Tsy ianao velivelo mibaika anao amin'ny asanay madama. Azafady nge brigadier, mba raiso tsoratra avokoa izay valiteny ty madame ty. Efa mandray ianao? Tsara be. Momba ninona re? Aza hitako ka mahakasika ny fahafatesany reny tondrony re. Variana be ianao madama. Anomboka ary ny famitorana. Miangavy anao mba hamaly ampahatsorana tsy misy lainga. Miaino anao tompoko? Ono ny asa tao aminao marina vera ndre tefy solo sy iaingo ny rina manana izay antsoina hoe tefy sy manana. Ie, fa ahoana? Efa renao moa fanody mandra ngezi mivady. Ahoana tsara? Zany avy nijerin-drazana izay omaly dia fantatra fa maty nisy namony izy mivady. Amin'izay dia tamin'ny fomba feno abibiana. Fa ahoana commissaire? Ngatsy loza ny soriny re tsy mahatahotody ny fony dia rehefa maty nefa tsy nohaniny akory. Andray? Tena misy mpangalatra taovandray zany zao ka mila mailoko. Io ange tsy maintsy ho tratra foana
tsy fantany angako misera fetrarivo. Mirehirehava aloha ianao zao fa anjaranao indray no manaraka. Mihevitra mantsy ny mpamon'olona fa tany tsy misy fanjakany ty a. Ka zay ihany ve no ilanao anko amin'ny sira raha ohatran'ny efa mivona nge izany resantsika izany? Anisan'ny daholo zany madama. Miala tsiny indrindra aloha madama ka ty fa tsy lavitra anao ny ahako a. Andray? Fanahoana kosa? Anao angako zany madama e? Ie, tena ny zanako ty miantso ty. Azafady vetivety a? Ndoza tsisy. Tsy indrindra re commissaire fa voatery tsy maintsy andeha. Fa misy inona madama? Tafidy hopitaly hono ny vadiko e. Tena marina ve zany? Fa tokony ho vazovazo ve ozy izy ianao? Fa naninona nefa e? Tsy nanazava koa le zanako fa tonga avy aty amin'ny hopitaly ozy izy fa manao crise be indray papa. Efa fanaony angano ohatran'izany. Rehefa misy zavatra mampalahelo azy dia mihetsika io aretiny io. Ay, omendalana ary ianao e. Tsy mbola nalama nefa ty raharaha ty ka hiantso anao indray zahay rehefa salama ny vadinao. De mirary fahasalamany e? Misaotra tompoko, mandra-peona daholo. Eny ary tompoko de misaotra namaly ny antso. Ohatrany tsy miala amin'ny madama iny ny ahako a. Ny ava maty manizingizina mafy fa tany amin'ny madama ka ty foana izy mivadiny ny asa nandritry ny 2 taona angarangidina. Tsy ho maintsy ho fantatry ny mariny e. Nanina ki papa zanatra karenina? Io maman mihetsika indray nge ny aretiny. Fa misy inona ki a? Loza ngery maman e. Fa ahoana? Tonga tany an-trano madame Mirana. Nanina tany aky? Nitady anao e. Fa tady avy natao inona hono za? Manahirana ihany ny laza sy tia kanefa voatery afa tsy efa manoatra. Aza hitako ka nanondrana indray iny Mirana iny. Te ho faty anga? Lasoky fa totona mafy ka hitany maman nitady anao madame Mirana fa hoe misy vola anao ny aty aminao. Iny anga efa ho adala. Taiza koa ny nanana ny vola? Treko aloha fa izay ny lazainy. Toa hoe vola 2 tapitrisa be izao ny ndraminao taminy. Ndre kiaty eo. De vitany madame Mirana ve? Iny aloha de tsy maintsy anaty lisitra. Efa nilazaiko fa tsy azo ambara amin'izy mianaka nefa dia mbola nilazainy ihany. Tena mahavita ianao maman ka. Fa dia nataonao inona daholo ingeza ny vola izany nefa ne papa manome volanao foana e. Mandainga ki Mirana. Za kosa aloha tsy teny hoe nindramiko ny fidianana omby iny. Tamin'ny voalohany mantsy dia omby ny sorom-pandraisana. Fa mandainga ahoana nefa izy? Efa ela nge ho ny vola io nindraminao ozy izy. Rehefa nitaky azy matetika hono izy dia tsy nandalindalo tany amin'ny tsony ianao efa hotelo herinandro izay. Na indry na tsy dia tsy marina izany. Izy aza no nanako dia ataoko hoe anananao izy dia izy indray izany izao no naka ny vola mpapatao amin'ny compte-ny tany amin'ny banky. Tsy mahateny ianao tena tezitra mafy aminao nge ho papa ry maman e. Raha voataitra io dia isafoka eto raha mahita anao. Ary kiala koa zany mba mianatra ny midikiditra amin'ny kilaoty tsy atonina. Manina raha ny fianarana natao tsara e. Ataovy izay afaka bakanao. Hoay, mivoaramena be ny masony maman marina. Fa maman ve ty e? Toa mikendrokendrona tamboka teo kontarehany. Maman andao aloha hivoaka fa intaminy ny dokotera izahan'ny papa. Sady efa mikofokofoka koa papa zany. Saka ratsy marina. So ihany. Ianao koa nge sombinaiko manandraka andran-dozy. Dia ahoana ry zay? Ay tonga dada. Fa maninona ny hariva be vao tonga e?
Miveriko fahatory any mihitsy. Sekomba mahatsika maro ny zaniko. Atory any ave dia tsy teny sady aiza koa ny atorianao ny birao ao e. Vazivazy zany fa nanahoana aloha momba n'le raharaha iny. Tena tsy mahakomiseranary sety indray mitoraka ty a. Fa ahoana ry dada? Ka alifantso be le aiaiko aty toniketrika an'ireny von'olona ireny. Fa nga moa tsy hoe efa tratra raha velomita sy ny namany. Efa nigadra ny tsy hafa mihitsy ireny ka. Fa misy dahalo ambony latabatra eto e. Zany a? De iza ry dada? Le madame ka ty vadin'le karanalahy iny se a. Aiza ve ka niasa tao amin'ny foany ireo olona ireo no maty am-perinasa araka ny nambaran'ny fianakaviany maty. De sarotiny be io madame io ary misy zavatra hafahafa hitan'izy roa ireo hono. De zavatra hafahafa inona kosa zany? Tsy sany hono izy mivady fa so atody miady amam-bady ka ifiteran'ny rambony eo. Zary se mino fa mpangalatra taovin-dramatoa iny a. Tsy azoko mihitsy zany ry dada fa aza vao tsara aloha. Toa hoe voaroka hono izy mivady fa nafantatra ny tsy ambaratelony e. Teny andalana ody anga hono zareo no niantso telefônina ny tany ambanivohitra. Ny andro ny avy mifatsy tonga izy ireo de zao. De inona hono le tsy ambaratelony zany? Hoentin'ireo ilevina ry se zany a. Tsy navelan'le tsy mataotody mihitsy raha tsy maty ny olona nalala ny asa ratsiny. Raha zany ange zany ny izy de tsy ho hita mihitsy ny mariny. Aiza ry se misy marina telony tany zany a. Mananjina nge ny ainy e. Eny e. Fa hono a? Fa maninona zany raha zahana tsara fa mety misy diatana nge am'ireo razan'ireo raha izy tokoa no navandozy e. Efa antalam-pizana mihitsy ny dokotera sy brigadier fa rapitso maraina mandray ny valiny e. So mahatsy mba herika lalana ny mariny zany. Sady efa nainga rapitso tolakandro koa ny fiara hitondra ny razana. Ay. Zay aloha ry maman fa andeha hivoaka kely za. Fa hoaizy ndry? Anao devoirana amin'ny mpiara-mianatra aminay ako. Mety raha riva mihitsy aho vao tonga fa ano ny sakafo. Mpiara-mianatra? Sao kosa de mpiara-mianatra rehefa mamanko. Ka la hony sa vavy? Vehivavy rehefa mamanko zany. Any amin'ny Drikala nomena nge zany e. Ay ve. Yes. Ndriko moa tsy miteniko. Tsy manino ndre na de atory any azy. Zany ve? Misaotra maman a. Ary maman zany koa nge ohatry ny voky. Zaka edy foana fa raha riva vao mety etsena kely a. Raha riva ndray ve vao etsena? Amin'iny misy zavatra moramorako. Zany ve alan'ny volanao fa aza mampiresaka koa ry maman fa tsy. Fa ilozako aloha maman fa mbola andeha tongotra koa za io. Fa ahoana? Simba ngany moto andry? Vako ny kodiarany dia mbola nampanamboariko etsy amin'ny Monsieur Célestin. Ka manina raha mandeha fiara Resao doda natitra anao. Nga maman andeha amin'ny arivo itsy hitondra fiara. Mba andeha tongotra kely aloha fa reraky ny fiara. Dia aleoko ry maman mandeha tongotra koa. Tsy lavitra koa ngeny misy andro nomena e. Milamba be kosa zara voaray amin'ity asy ty a. Raha ny fahinoko an'le feon'le PDG aloha dia olona tsotra sy azo ifandraisana tsara. Zay koa moa mbola tsy niona fa ny sekretera no nandray ny fangatahana asa nataoko. Efa ela tokoa izay nandefasako azy zay fa zao vao mba mivaly. Oay, fa iza koa ty tovovavy lava volo be mandeha ao lohako ty. Ohatra mipikapika n'olona tsy vaovao amiko zany a. Ndaso e. Andraso no hoe ajany ty fiara ty. Salama mademoiselle. Oay, to. Salama. Mba miafy ny ty tovovavy ty ka. Tena karainy ty e. Izy mihitsy na dia manao solomaso mainty aza. Inona koa azy ny andinidiny an'ity tovolahy ty a. Tsy mipy mihitsy ny maso mijery anahy. Ary ohatry ny fahitako zany nge izy ty e. Taiza re. Ay, le voany fotakiny ty. Oay, variana be teto a. Fa hoaiza kindry? Ao miakara dia ho ateriko e. Ndao? Aterinao? Eno a? Oko zao fa hitako ny lalany e. Misy message tonga ty. To message nomena.
Sinao zany lazainy. Dia tsy maintsy hiaraka amin'ity olona ity zany. Za sisa hono ny andrasana fa efa tonga daholo ny mpiray vondrona amiko. Sa koa moa varindresaka tamin'ny mamo. Okey mekara fa taro ingendry e. Aleo ranga hiakatra. Andraso aloha fa voaiko ty. Zay. Ao mekara ndre. Mingavy mafy mihitsy ty izy fa aleo hiditra ka. Ary toa tsy miresaka mihitsy ry zany. Sa menatra? Variana be Sa mbola menatra an'le tamindray andro iny. Fa nisy inona moa tamin'izany? Mody adala ve karaina sa tena tsy matadidy e? Fa taiza koa ny nahalalanao ny natrako. Hitandry, tamin'le neonantsika voalohany iny akia. Za tamin'izay ny osim-potaka be. Azafady rehefa tsy faniniko menatra anao Inona moa tokony menatra andry e? Tsara fa natamiko ianao na dia ireny aza nataoko anao. Mifona re Ramose Sanga momba mitana lahelo amin'ny karainy. Oay, saika tianiko marina. Dilanina kiny anarako Atso fotsiny hoe Dilanina fa ohatrany hoe antitra be le Ramose. Falo mahafantatra anao. Dilanina Ahoana ki? Ho raisiko namana ianao manomboka izao. Zany? Sange tsy miavon'izany fa tsy avela amin'ny papa mifandray amin'ny tovolahy gasy raha mbola velona eo izy. Sao do ny vadika fifandraisana hafa. Teratany karana mantsy papa ka tiany mitovy aminy no andefy mandroko. Efa zanaky Monsieur Karim ndry ty. Hainao nga papa? Tsy fantatro ka. Resahan'ny dada amiko matetika fotsiny zany. Indrindra fa madame Katirena. Zany? Fa maninona hono maman? Lasa mivavako marina. Efe ka zanaka zany madama mapeka ny dady zany ty tovovavy kanto dia kanto ty. Tena tsy naposiko. Dilanina, eo alolo eo zany mitana. Fa hono angaty ny fianaranareo? Anka, andeha araka anao devoir za sy ny groupoko dia aty amin'le namako no atao. Eo aloha eo ry Dilanina. Okey ary. Eo, misaotra betsaka. Tsy misy saorana kia. Karaina, azafady ange mahavolena kely fa mbola misy inona koa e. Misy zavatra adiniko ve? Dia inona? Adindrinona no miana lehilaharana. Sa mbola matahotra amin'ny papa? Ianao koa. Omeo anary ny telefonanao dia soratako ao dia mandefasa mesazy foana alohany antso Makany be zany fa raha manao Facebook ndry dia omeo any anarandry mety zany. Jereo ary no hoe Karen Skim. Okey, rasoara aloha. Io ka. Tsara be ohatranao ihany. Misaotra betsaka. Salama commissaire. Salama madame Kati. Fa inona foana ty fiatrona lavitra ringa commissaire? Ohatry, angamo tsy efa niteniny taminao madame Kati fa mbola hiantso anao Na dia izany azy, efa matetika loatra. Ka matetika toraka izany koa ny tsanga hitako. Vao maly hariva tokony tamin'ny enora teo eo zao nisy faty hitako. Dia inona moa nidirako amin'izany? Isaky ny misy maty zany dia izany mpamoan'olona. Sahako no manizingizina aminao raha matoty fa ianao no olomeloka. Vidinao lafo izao fanendrikendrehanao azy ao commissaire Misy proof sy vavolombelona ingeny namononao an'i madame Mirana. Madame Mirana? Aza mody adala ianao madama. Tsy misy takon'izay tsy ho hita na miafina izay tsy hisy eo. Noho izany dia voatery izay tananao. Nahoana mihitsy moa? Eto indray dia tsy misy azonao tazomina izany. Omeo aloha ny proof raha tsy izany dia ho toriko ianao fa manendrikendrika olona tsy meloka. Avy dia tsoro madama mba tsy asatra an-draharaha. Taiza moa ianao maly hariva. Tokony tamin'ny 5 ora teo eo. Ahoana koa ary izany fanontanianao izany? Tsy tokony ho any an-tranonay ve izahay? Aza mandainga fa nisy vavolombelona nanatro maso angianao Ka maninona ny tsy entinety izany vavolombelona sandoko izany ahitantsika azy? Miandry kely Aza mainka fa ho avy any amin'ny fitsarana tokoa izy. Saingy mbola miala nenina aminao izay mba hamora kokoa ny sazonao.
Entro izay hoentinao fa tsy misy mikosomaso aminao velivelony ety. Rehefa tsy meloka dia milamina ny saiko. Malahelo milaza aminao madama fa voatery tazonao aty izay mandra-pahitana ny olomeloka. Eto indray dia tsy misy anaovana raha matahory izany ka. Ka inona nefa nalehanao tao madama Mirana omaly arive? Tsy nivoaka taony ianao raha tsy afaka fiafakadiny ary tsy nisy olona tsony taorinanao. Niandry amin'ny madama Mirana niditsena toy ny fanaony le vavolombelona nanatry-maso fa tsy nivoaka izy. Farany dia niditra tao io olona io. Akory ny atarany fa faty ny vataniny tao. Tsy za zany fa ngamba olona mitovy. Ilozako nareo fa mandrebireby fotsiny. Mandidy anao madama tsy voaka eo Raha vao mandinga any varavarana eo anao dia namanao fonja. Io brigadia mba tazominy vehivavy io Way, nalemy ohatran'ny any amin'ny brigadia mamy. Tsy vao azony akory madama Katy. Nazako azy zany ohatran'ny rano araraka fa ahoana e? Ngasy tsy mbola matory foana ka. Efa misivy sasany alina nge zao e. Mbola misy zavatra ataoko izay ry dada. Voaray tamin'le asa ihany nge za e. Sady tsotra be ny lehibe anay. Ara-baina ry se zany Za koa moa zao vao tonga e. Nikaroka ny marina tsy mora. Fa nga tsy mbola nahita mangirana foana dady. Vao mainka aza takonako. Nga, fa ahoana? Tsy haiko ry se fa tao manana hery hafahafa zany le madama Katy Fa hery hafahafa ahoana akory dada? Ohatran'ny mahaliana izy zany tantarao e. Rehefa no ady adiko izy dia nanizingizina fa tsy olomeloka. Aiza koa ry dada nisy olona itsotra marina aminao zany raha tsy hoe efa iova nga. Aza tapahansi aloha ny teniko e. Azafady ary. Dia tapaka ny hevitra fa azoniko izy aloha mandra-pahitana ny tena navandoza. Loza fa tsy naray tena ohatran'ny olona toran'ireny izay sy brigadia mamy. Tsy azoko. Eno ny saingy efa ho tantaraiko anse. Mihaino anao ary Dia izay ry se efa miha-manahira ny ty raharaha ty. Ary maninona mora entina eny amin'ny fitsarana le vavolombelona? Tena tsy mety izy mahamony ny anaka tsy say izy. Raha matoa mampalahelo kely mpivaribandro tsy ampitany coiffure Mirana nge zany. Fantatro io raha matoa io fa somary efa lehibebe ihany izy. Ay, fa inona koa nefa nidirany tao madama Mirana e? Nanina raha avy dia nody? Ao ny seza sy ny latabatra fivarotany no apetranyko. Raha be zany Ary efa hita ve ny diatanany? Na zavatra hafa ampiamaritana amin'ny pirofo? Apitsondray fa niditra lalindalina ao ny fizahanako. Tsy karitry ny dokotera fa ohatran'ny diatanana hafahafa no hita tamin-drazana. Diatanana hafahafa ahoana akory dada? Toa hoe diatanan-biby. Biby hoe? Ie. Dia biby inona? Ian'ny se ve zany? Ie. Ohatran'ny fihaona zavatra hafahafa. Tena tafiditra jiolary sy ato anaty tambohatra zany aiza moa le avy teo? Tsy eto. Jiolary ve ry dada dia isy feom-biby hafahafa ohatran'izany Ary ho aiza nareo zany ivoakany ve? Aza makany ry dada. Inona ry se ny mahapolisy anara ilavilefina? Dia tandremo ihany ary fa mahery tsy modo eny ange tsy ela velona sady iza malala raha valifatin'le madama Katy zany. Dia ho izy tokoa ve? Sa iza malala Tena fetsy ry zalahy fa vato lampy azo an'izany koa nety. Naninona raha mafy tsy nandositra fa niandro teo? Amin'izay dia nalika tsy naninona azy ny soparana. Mampalahelo ary eky sary dada. Mivilana mihitsy ny lohany. Ny tena loza ry se dia tikaikitra teo amin'ny tendany Za miny fa biby tokoa ny tokany rany. Dia inona nefa hono ny biby anaikitra alika indrindra fa alika malala baiko no irony fananam-bazaha rony. Biby lehibe dia lehibe aloha ny fahafantarako an'ilay kaikitra angamba biby olona. Biby olona? Andre, ary andeha hivoaka angamba moa miomako maloka izany.
Arivariva any angamba kifa mbola nao zavatra kely aloha za. Fa hoaiza no hariva vao hivoaka nefa. Misy lamba hojereko aky eny an-tsena. Ny hariva vao moramora ny vidiny. Aza dia mampimehoro maman fa na ny lamba rehetra eny an-tsena aza ve tsy ho azony volanao a. Gaga mihitsy ange ny mpiara-mianatra aminay fa hoe deba be hontsika. Teneno ry zareo hoe mianara tsara hono hoe dia tafita ohatran'ny mamanko. Ka raha mba zany moa ka ninona? Fa inona ndraika? Nga moa maman nianatra tanjaka. Ataoko ty kilasy faha-efatra teny amin'ny ambaratonga faharoa maman ny ala nianatra fa hoe nodimandry bebe nitaizanao. Nga moa ky voatery ho ny fianarana ny malasa lavitra. Ka zay indrindra. Mahoraka be eto an-tanàna fa manao sorona hono maman dia zany no mahatonga anao manan-karena. Tsika hono mantsy ny tena misy atao eto. Honon'olona ky zany a. Papa ny nanan-katao dia nivoatra koa ny fiainako raha vao nivady zay. Ahotokodany maman resaka. Everiny fatisikatra angamba ny endriny io fa be io. Mbola ho fantatro ny marina maman fa aza manahy. Manomboka an'io ny fanaraha-maso atao. Tena efa reraka zany marina. Voatery nandeha tongotra satria efa tsy mazoto intsony dota. Raha mbola taoninao any aho izy dia ambarako amin'ny sekariny ianao. Enja mitika. Dia hiala nefa indrisy. Tsy afaka mandrakizay. Raha vao mitedika miala, avy dia efa fatesana ny tambony. Eto le vatolampy be. Matahotra sahady aho zany. Io na hoe biby lava be misy vanginy iry. Efa letinao be le sompanomboana. Atola mila miaraka grey ohatrany mahazany. Fona fa tsy nahatondra kola. Antony. Tsy mitondra fiara dia tsy afaka mitondra kola fa le toka nentiko. Ararao. Indroary toko. Vonay mahatateraka amin'ny ampano zany manasotana fa mialohanay soronay. Efa maromaro ihany ange izay nataoko sorona izay. Adiny tena angafa ady amin'ny fikambanantsika maneho. Noho izany efa fantatrao fa sorotana faharoa senao samila atao sorona fa azonao ve. Matahotra be ny feony. Efa eo fa biby lavandray ilay aloka mety teo. Zany. Misy tambony daholo fa tsy hoe mandeha ho azy. Tadidy koa zay sainao satria ianao mpipatidratsy. Aza miala rehefa misotro e. Be zany fararoty zao mazazao fanaovatsika. Foy aloha ty raha Makatu. Kazoar. Be amray sasany de mila rantena. Sakafo amizany. Vatiko tiako ange iny sady very foana fa tierana natao fanjakazonao. Fona re tompoko mba mangataka olo-kafa re raha mety. Smetka. Anao enao satsy anao e. Sama la foana fa enao ijenjany amin'ny bezahato fanako.
nanenenako vonona re ahy e. Matitenako afaka mandavony fa raha tsy vita de zao entiko manaraka are mifona fa vitako io e. Zany mianaka te anao ry anina angamora ty voninahitra isalora tsisy famarinana tambo de ny fahafatesana nanjavona izy marina de inona reny no ataoko e. Tsy maintsy mody zany manenjika ny orany mena io so de ny vatany Karen ny vataniko ao. Tia oay efa mihoatra 10 minitra no misasakalo mitara zany satria lavitra be ny lalana tongotra avy aty ary inona koa ty tamin'ny manaloka mainty be ty indray lefa naratsy manova ho biby iny misafotafota ranonivy maneno ohatra ny alika ty miazakazaka tao sovaly. Maty papako misera. Mahagaga dia tsy nisy tsy olona tafiditra akory na hoe entana foana. Mahagaga dia mbola nihidy be ny efitrano zareo tamin'ny zananatitra sakafon'ny papa. Ary reninao taiza? Tazako avy amin'ny varavara-pitaratra fa nisona be teo amin'ny tapito eo izy. Nivokona kely. Papa kosa ny tsy raha tany anjoron-trano. Lozy efa nandondona mafy avy tamin'ny mama naboana. Raha vonivonitrano dia nikoropaka namonjy amin'ny papa za. Mama kosa ny anahana fotsiny teo. Dia afaka 3 minitra angamba vao fantatro fa maty dada dia izay avy nanatona ny mama ny tsapy tany aminy. Toy izay fitantaranao? Tsy dia nisy inona komisera fa in'izay miantso anao telefona iny. Avy aloha aloha zavo zato madama kely zato fa misy zavatra tiany ambara mihitsy. Karen tompoko ny anarako. Karen? Ty angamba lelo lazainy Dilanina ka. Ay ve ka zanako ty vehivavy tsy mifatotra ovany ty izy mahafatifaty kely ny zanako io. Aza miteny tsony rehefa manetsika ny alaheloko ka. Soaky zao ny atao aminay tsosotra tsy mitovy any aminareo. Mahafinaritra be ary atiako. Zany ve? Tiako be ilay zaridaina. Sady feno voninkazo manitra maro loko. Ninay ny mpikarakara an'ireo fa avelony. Zany? Fa ngany nareo efa maty. Azafady raha be fanontaniana. Tsy maninona ka. Vao haingana izy amin'ny maty. Azafady na mofoda mandry dia lanina. Tsy maninona kiva fomba pianana zany. Ao aloha mandrosoa fa za mihafahafa inona ary ty. Ka aleo ngamby eto an-jaridaina eto ihany fa maninona tsy androso. Vao samba ny tonga aty aminay ve kindry dia tsy hiditra ao an-trano akory rehefa tonga any koa nge za dia anao ohatran'izao e. Ka hitady any dadanareo nge ny tena antondiako e. Nasaina katy an-trano efa nafarana ihany zany fa adinika kely fotsiny ka. Andrasa eo nisy fa mirava aloha androany. Dia miandry azy aho zany koa. Fa aleo eto an-jaridaina eto ihany ny andrasako azy fa sao dia mahasary mpiserana amin'ireo mpanampinareo reo koa. Izay mety amindry ihany dia mety amiko e. Fa andraso vetivety ary aloha irahako aka zavatra hosotrotsika eto ravo. Mendalana. Way, komisera sahady ty tonga ty nefa sa mbola te hiresaka be amin'ny Dilanina.
rehefa avy mandevina amin'ny papa mantsony ny hamalina ny fitiavany. Dia ahoana? Manahoana Karen? Efa ela angandriny ny andrana tato. Ka vao teo any tonga. Ndao ary mandrosoa trano hoe. Ay tonga sady dada. Ahoana koa ary se zany. Za ngefa niteny tamin'se. Dia ahoana zany nefa zay roa mbola hiresaka? Manaraka ary senareo miresaka fa zava-dehibe tiana ny fiainam-bahoaka mihitsy ny ilako anazy a. Dia manaraka keo hono zany a. Dia ahoana madama kely Karen? Sao fotsiny. Na ray antsy dia tonga. Tsara zany. Tonga maly moa nareo? Ie. Ka nanahoana ny tany? Ny lamina ve? Ie. Vita soma tsara ny fandevenana. Papa mantsy efa nizaka ny zoam-pirenena malagasy. Fa hono a. Fantatry ny reninao ve hoe nakety hatrany ianao? Tsy fantany ka. Nolazaiko azy hoe ho any amin'ny namako aza. Le namako raha teo koa efa nolazaiko fa ho aty aminao da mandrarana fatesan'ny papa dia niteneniko izy io aza miteniteny. Mety be zany. Anomboka miresaka amin'izay ary tsika sao dia mitady anao izy. Ka inona hono ny tena tianao fantatra fa afaka valiko arak'izay zava-pantatro e. Ny momba ny reninao mihitsy no manetihidika ny saiko ka ilako fanazavany e. Hono a. Mpivady efa ela ve ireo ray aman-dreninao? Eny tompoko. Toa hoe mbola vao 13 taona montsy mamao ny ona tamin'ny papa raha 17 taona kosa ty farany. Nifankatia be ve ry zareo sa? Raha nitsapako hatramin'izay aloha dia diso tia amin'ny mamao loatra papa e. Mamao moa tsy dia naneho fitiavana be azy. Efa ela zany rainao ny nalemy? Tsy dia ela ka. Vao haingana ihany. Nanomboka tamin'izay mamao lasa niova be. Inona kiny zavatra tsy tiaritry indriniova? Lasa tsy dia tamana trano fa dia mandeha foana. Ary tsy vidy koa ireo fihetsin'ny niova. Maneho fankahalana kolaka azy. Ay, araka ny eritreritry inona kiny antony mety voan'ny trano? Fanontaniana sarotra valiana zany komisera. Hatramin'izao ary mbola manontany tena. Eo indrindritsika izao. Rendry angamba amin'ny fahafatesana ny sesisesy tato ato izay a? Ko daholo ireny komisera. Ny tena vao marika dia saika olona kaiky amin'ny madama ka tereninao avokoa izy ireo. Fantatro daholo ireo olona maty ireo komisera. Le maty voalohany ireny izao mpiasa tao aminay. Raha tsy fitondrana azy mivady tokoa mamao aloha e. Ny farany dia ndroany fa hoe nanao fahadisoana hono nefa dia olona sady nazoto no niasa tsara mihitsy angery zareo ireny. Zany ve? Nanarakaraka anazy a. Madama Mirana mpanao volony. Tsy dia fantatra mazava ny antony namonoan'olona azy. Alatsiny aminao aho komisera fa tsy afaka lazaiko anao aloha ny olana rahapolan'izy teo amin'ny mamao sy madama Mirana. Marina rehetra hono mantsy tsy mba filaza. Toa variana be Karen. Misy zavatra fantatra momba an'izany anga? Ahoana ozy komisera teo? Anao angamba zany? Ana marina. Andrasa aloha jereko fa mety mamao izay. Ie, tena izy tokoa ty. Oui, allô? Ie, sady kosa ve? Ay, mamao koa tsy matoky olona. Efa hoe aty amindronomena ho azy ako. Tapaka. Fa maninona ny tapahany? Tezitra be izy fa nitady atany amindronomena hony. Marina hoe, dia any zany izy zao? Anony izy. Dia inona ny ataoko ringa komisera? Tenenao azy fotsiny hoe nisy dina lehanao tampoka dia... Izy ve anaika an'izany? Mamangy olona sarotiny be. Indrindra moa fa za tena mahasarotiny azy mafy mihitsy. Mahaiza fotsiny miresaka kia. Ndao ary zany ry mandeha dia amin'ny manaraka indray miresaka e. Na izany aza mba mangataka amin'ny fiarah-miasa amindry izay mpitandro filaminana. Efa ny laharana azonanay dia ampandreneso avy hatrany raha sendra misy kitranga manahirana. Eny ary tompoko. Mandra-piona tompoko. Mandra-piona dia misaotra betsaka nanaiky ny fiantsoana taty aminay e. Tsy lany akory le raha mboka azondry.
ratsy ny eonina resy karenina. Ny ao natao mba vady mihitsy izay fa mbola maika be ho nisiko. Fa tena tsara tarery se ny zazavavy iny. Ratsy izany ve zary dada ho taraiky aminy a. Tena tiako izy iny ka. Rovina mba angatahantsika any amin-dreny ihany iny. Mandiny tsara aloha fa tsy fantatra mazava nge ny fiaviany sy ny mombamomba azy. Foto-pitoro tsara. Efa niresaka izay ry dada, mety isy karana izy iny. Tsy izany mihitsy ry se ny olana. Fa mba tokony ho fantatra marina izay tena ataon'ity reniny ity. Iza no mahalala raha izy tokoa no ambadiky ireny fahafatesana mahatsiraviny ireny. Fa ahoana tokoa aloha e. Henoko tamin'ny Dr Simon nge fa hoe tsy olombelona hono namono an'ireo olona vao maty tato ato ireo e. Ay mo fantatry se Dr Simon? Mpiara-mianatra tamiko teny amin'ny ambaratonga ambony izy. Fa inona ondry se no namono an'ireny? Tsy mbola lazainy anahy mantsy izany fa asa tamin'ny brigade mamy. Bibolona hono e. Misy diana vangy maranitra be hono teo amin'ny tendan'ireo maty rehetra ny zandry zareo. Tena marina ve izany? Ie. Ary ohatra ny diso indray izany ny ahako tamin'iny madama iny ka. Ty vo tena raharaha. Aiza indray no ahitana an'izany biby olona izany? Na dia tanana tamin'ireny faty ireny aza nge tsy tanan'olombelona e. Tena henjana tokoa aloha izany ka. Ndry, fa hivoaka angama moa izany? Ie, iaraka amiko ngandry. Sady nareo tsy mianatra e? Tsy mianatra izay. Fa andeha ho aiza ho maman e? Andeha hijery an'ilay trano eny Tovotany kiza. Za koa andeha hiaraka amin'ny maman izany. Ka mandeha ary miomana aloha e. Ok. Fa hono a? Ahoana ke? Hitondra antsika ve Doda sa maman ny hitondra ny tomobila androany? Reraka kiza fa Doda no hitondra. Inona fotsiny nakako azy hiasa raha ohatra ka hoe anao patron be. Ilozako aloha ary maman fa efa te ahita an'izany toerana izany koa zato. Ndao ary haingakangany. Manomboka eto ny fanaraha-maso ataoko. Tsy maintsy hitako ny masona. Falifaly ery ty zanako nefa tsy fantany fa anakaiky ny aiziny izay mianaka raha tafifindrany. Aza manaso mbonaiko fa enao ndray no isolo amin'ny maman raha toa ka tsy etsony maman. Maman, eny maman ve zavatra henoko teo? Hoay, fa manina koto maman tojo mite fa mifitirika mila hivoaka ny masony sady oatra ny mena be. Sa ve ny masoko no mandro Maman, maman, ngatsy andeha indray e? Zay izy vao tonga saina. Fa nisy inona ary teto? Dia tsy henony koa ve izany ilay feom-biby nitrena teo? Inona ary izany mahazo azy izany? Ohatra ny te higoka raha be izany a. Aloha irahako kialy ty sao sanatria tara loatra ka ho izy indray no sakafoko ato ka. Maman, ianao raha nga mahasosotra. Ngaho tsy andeha indray tsika e? Ihany ndry miomana ary fa za aloha hividy fanafody vetivety atsy ivelany azy fa ohatra ny marary tampoka kiny lohako. Ay, mandeha ihany ary. Aleo arahako mora avy ato ariny maman fa ohatra ny hafahafa be izany angeny fihetsiny teo e. Androany amatarako ny marina rehetra fenona ao anahitra izay ry maman. Ary ho aiza ary izy izany? Toa tsy mivoaka akory. Fa toa ny azakazaka tsy andrefatrano. Anao inona any? Aleo afainganina an'ity fa misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ka. Inona koa no andehanan'ny maman any amin'ny tranona koa? Hafahafa. Efa mijanona eo alohan'ny tranona koa tokoa. Aleo eto ambadika ity bariky ity no hitazana an'izay ataony. Inona koa ty ataony maman? Fa taony sy tomony avy tao anaty fisolika la volondavenona dia andrekako totsondrominy amin'ny hoany lafabe ny tendan'ilay akoho dia mahatsiravina troany eo amin'ny tendany rany.
Tsy mahajery tsony afahaleoko mandeka. Sao dia ho tratretoka ho loza. Olona efa lindra io. Tsy ampoziko mihitsy ry maman hoe hoay, ary nakaizy maman teo. Tolandavina. Latsaka tao anatin'ilay lavaka kely ty fiara ty. Tsy mivoaka ny fiara akory ty tompony fa lozany telefonina fotsiny. Ary ohatran'ny olona fantatra ange izy izany. Le komisera Maivandobe iny indray ty. Fa anena ty ambanivohitra koa hony. Aleo alohana tonana iny teo iteo e. Eny sea tongava ty oase. Eto miaraka amin'ny se toko mécanicien dia alainy se aty za e. Ie, simba ho ako. Sady latsaka tao amin'le lavaka fa kilavadavaka be le lalana ty. Angamba koa avy ny orana maly. Fotaka foana. Zay ry se fa miandry se zany ah. Le moto anseny entana fa aza misahirana. Ok. Fa nahiniko tsy nitapahana mihitsy ny antsonao komisera. Madame Katy. Izy indrindra. Finina moa ty manakandalana ty e. Amin'izay dia mitsivalana be mihitsy ery. Sa efa anareo koa ny lalana? Inona ary ty avy be ty e. Ny arahaba aza ve mbola tsy vita dia manao ahoana aloha ianao e? Salama ao matoa hitanao eto e. Araka foana fiaranao andehananay fa maika izay. So dia mba afaka miaraka aminareo koa fa simba mantsy ty fiara ty. Ataoko adaly ianao ka ho tezitra. Tsy misy olon-dratsy antry izany rangaty a. Zany moa izy io. Eny are. Misy saina n'izany. Rasy fa ho avy eo ry zalam-panamboatra dia malalaka ny lalana. Sady efa tena maika be nareo zany a. Ijery tany izay sao dia heverinao fa hanao sorona eny amin'ny vatolampy indray e. Anga efa renao koa momba an'izany. Lasa marina ny vavako. Ary fa manina koa ary za tato ato ny pitsopitsona milaza tsy anontaniana foana e. Aloha elany tika. So dia ho raisy-potsiny eto. Indri, fa andeha hoaiza indri? Andeha akarivodrivotra kely fa manebra be ato anaty tômôbila ato maman. Nga ny ady indray nareo sy doda. Ny famaly kely fotsiny izay. Fa inona loatra hono ny antony famalianareo? Ela be ve hono za? Raha mba zany moa ka ninona e. Zavatra fa mihitsy angamba fa tsy nolazainy tamiko. Ny tenin'ny farany fotsiny dia hoe hiala hono izy fa tsy mazoto hiasa tsony. Ahoana tsara? Zany e. Samba tamazana koa izy e. Olona be lehibe mitady asa io. Ndao any anaty fiara dia any miresaka e. Fa ahoana nga io tômôbila io? Miandry mpanamboatra hono hibata azy avy eo. Ary ohatran'ny olona fantatra ange ilay mpamily azy io e. Komisera io. Izy indrindra ka. Ngamba tsy manaradia amin'izay lalana lehako e. Efa ho lasa dala. Aza mirarahana izany indray rehefa tsy ianao ny olomeloka e. Za mihitsy fa biby olona na vita an'ireny. Atoandro izy mety olon-tsotra fa rehefa alina dia mivadika biby. Inona koa ary izany tenenin'ny Karen izany? Mahafantatra zavatra ty fa mody tsy mahalala. Dia sanatria ve nambaran'ilay gaigila io ny mariny? Ahita io avy eo. Miala tsiny ry doda fa voatery andefanao any amin'ny mandrakizay a. Ny matiano ny mantsy ny tsy miteny. Fa andeha hoaiza hono ankidy ody iny? Efa amin'ny efatra izao mbola mijanonjanona foana.
Marina tsotratra alina tinga itsika e. Inona nefa ny atahorany maman e. Biby olona ve? Kiala ratsy ity. Taiza koa nisy biby olona teto Manjakandriana fa za mihaino tsao Izany izao no malazako. Mahafantatsavatra rangahy tia. Aleo enjehako an'ilay dody iny dia ho vonoako tsy misy atakandro. Ary andeha ho aiza koa maman? Oatra miporitra mazara. Andra vetivety eo aloha Aingana ary maman fa ohatrany matahotra izany ka. Mangina be ny lalana sady tsy misy mpandalo mihitsy. Vetivety e. Sady iza koa moa no hihinananao io e. Ianao fa izandray. Tena ratsy vitana mihitsy ananana nino reniko ka. Aleo arahako fa hafahafa be ny fihetsina mitota teo. Tena ho tratralina tiry se tsikitika. Farikaraina nga moa tsy mbola ho aloha kely tsika eo fotsiny. Raha tsy mandeha masy. Oe, ajanona inga moto anse. Fa misina ry dada. Ohatrany misy zavatra hafa io aloha io. Alika ve sa? Ay izany Nefa alika ve dia ho be vatana toy ny soavy loatra an'izao. Dada ay izany. Oay, io akavian-dalana io kay. Toa ny biby ngeza be nge izany ry dada. Ajanony mihitsy ny moto so hoeniny eo ka. Eny ary. Aleo mitazan-davitra ihany aloha so io zany biby olona izany. Le izy koa moa miondrika ao foana dia tsy hita ny tarehako. Ory se tia. Ohatran'ny olona nge io hoaniny io e. Goka raha eo amin'ny tendany le biby. Biby olona io ry dada fa mailo tsy ampotry ninona akory nge dia tonga ty io e. Io androany. Aiza moa ny basiko teo. Ty eto. Ary sorodilanina. Faingany ny fandehantsika. Somary moramora kokoa rehefa mifanintsina io tifirako azy. Karaha sanatria misaoty izy dia ahoana ry dada? Aza manasy efa kilalao ty basy ty e. Lasa ary zao Oay, raha vao nahen'ny feo an'ilay motonga izy ry dada dia todika ty e. Taizany aratsina biby saraka. Ohatrany hoe tareham-balala izany. To dia tsy firy fa alefako moramora ty dada. Inona ty? Mihevitra ny tsy hoditratra mantsy lahy. Misy tovovavy tany manatona ty dada. Oay, karaina io. Karaina iny ry dada. Aza makaty riva biby be io. Dilanina, toa biby be. Inona an'ilay fanetsy be ny tany ty? Oay, vonsandry ny dada. Iny fa niazakazaka ao any anaty kirihatra any. Aleo arahako any iny. Aza makantsondry dada fa miverena ianao aingana miverena ianao. Koratsy adala izy ko. Fa nandalovako nge taty fa tsy misy lalana avy ao ambadika io kirihatra io fa antsana be. Ary hoaiza hoa karenina. Andeha hitady amin'ny maman za e. Nakaty ny lalana fa hoe misy mahatery azy hono. So dia mba tokony arahana any kory dada. Tsy mino aka. Tena mitovy amin'ny ayako angamba ny aniko misera. Tena biby olona tokoa ve ny maman-ako e. Fa to variana be daholo anareo e. Andoha arahany biby iny fa so dia faty any madamo Katy. Aleo se ty olona ty aloha nijerena so dia mbola azo votana. Eny tokoa. To hidoda. Hidoda soferanay ty. Mailo reto fa nizay tamin'izay le izy Maman? Ndre? Fa maninona koa zary ngako amin'ny sera no nambaranao amin'ny basy Tena madamo Katy tokoa ve ty? Ka ho iza indray? Tena tsy mahazava amiko Tsy nifanena taminao ve le biby hafahafa teo? Efa manonofo koa reto marina. Tsy manonofo izany zay fa tena hitan'ny masonay mihitsy ry maman lasany izy teo. Ifindran'ny redirediny komisera io koa ndriry ka renina fa ndao andeha. Dia ahoana io dodo io? Toa hidoda tokoa. Fa naninona izy? Mody adala ve sa tsy tadidiny e. Vehivavy fangoloka be tsara velatsy. Fa no magaga dia toa tsy misy ratra akory amin'ny sandry-tanany. Hafa mbola hifankahiditsika ramatoa. Tena tsy
Tsy mahita tory aho izany mieritreritra ny zava-nisy. Maty-doda. Ohatry ny fatina koa eny amoron-dalana ny fatiny. Sady onja ny avany nakan-drazana teto. Raha izao no mitoto tsy ho tamina totsony aka. Nandianay ho any amin'izany trano izany aza tsy tanteraka satria nanjombona ny andro fa lasa ilay mpiasa nahafatrapo. Maman, ary maninona mora andeha ho jereko any amin'ny efitrano ny maman amatarako ny porofin-dreny zavatra notantarainy toto ireny. Tena mety izay ka. Mila mailo ihany trerika rainina. Aleo tsokolovoka eto amin'ity varavarankely ity. Ray, fotsy ato. Falasaiza. Mety manao dosy angamba fa ohatrany misy milalao rano atsy amin'ny dosy ny maman izany. Aleo jereko an'indray. Somary jaikojaiko ihany sao dia hanimba zavatra. Io kosa ny ka izy fa mandro ka. Dia izao ve vao mandro? Re? Inona koa retsy amin'ny sisiny retsy? Toa misy labozia tokana lehibe io dia biby lava be. Misy antsy maranitra be koa io ambony akalana kely io. Ataony maman iny io. Ino fa mamafa vatana izy dia mihosotra menaka. Hoay, tao anatona le biby lava. Lozinina rety e. Mialamanao maritika. Mahafinaritra ny fiasanao ary manao zavatra rehetra tianao izany dia tonga ambingana farany sika. Manakatra. Miolakolana amin'ny vatany maman le biby dia miteny ohatran'ny olona saika mampatahotra be ny feoany. Inona ry izany lazainy? Azao ary mila sorona tsara indrindra sika. Ity sorona ity araka ny lazaiko zamo ny fidy azy. Rehefa ny anina dia anaty tosa. Tsara be. Ny tsy fanatserahana sakasandavana boaty dia fotoana ray iverenao anandray. Mihaino anao atoko. Meo anao zanakao. Ahoana tsara? Vavy tokako anginy. Lanto. Fa vitan-dratsina ny maman nanao fanekena tamin'ny losivera. Atao sorona faranony za. Dia sahanao vera maman? Tena maherisetra loatra kosa nareo e. Tsy vitako marina ny amon'ny zanako e. Iny any angeny mba hahy. Tsy anaiky zany anao. Tsy anaiky ahy e. Tsy vitako. Maman, toa ny ova lava vangy be dia mena maso ihany koa. Loza masina vareny maman teniko teny totika izy. Aleo ndositra fa tamy izy. Io ve ho tompony tena ntsony. Efa biby olona tanteraka. Fonjeo e! Fonjeo! Votery sao tamboara tsy izany dia laniny ny biby. Fa iza koa ary ity vehivavy mikopakopa tany ity sady manaka anay. Sao nefa efa misivoralina. Aloha hijanona rangafa matoy todina mafy dia mila vonjy. Oy, raha nisy kely dia voatonako. Soa ihany. Misaotra betsaka tompoko. Tsisy saorana. Arina mbola mampiherikerika anao any. Nenjehany biby olona za. Biby olona? Sao dia mbola manaraka antsika izany? Saringotra tamin'ny fiaranao izy teo fa rehefa nandeha mafy tsika dia mipitika any. Azonao antoka tsara ve? Tsy haino ary ohatran'ny feon'olona fantatra izany fa aloha rehetra ity jiro ity. Io ary fa mitombona ny eritseritra.
Karaina, fa taiza ho aiza indrindra nisy bibolona nanentsika. Tantara lava be zany dilana fa ento any aminareo aloha za dia any tantaraiko Manahirana be ki izany Raha ny aminay dada dia tsisy olana mihitsy fa ny amin'ny reninao mihitsy ny atahorako ange. Mingafy moa dilanina. Ho faty ange za raha tsy raisinareo amin'ity alina ity tsy misy an'ilay tsony amantsy. Tsy maninona ary fandao Resahan dada aveo dia any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny indriny matory. Tena mankasitraka rea. Tena namana tokoa ianao. Nanao nankiny tamin'ny alina natory tsara ve? Dia tobongo maso be. Ngaity malahelo mafy amin'ny maman za io. Noho ny fitiava-karena sy ny fitiavam-boninahitra dia rafa ilay ankohonana kely tokony ho lasa lavitra. Atao ahoana kia? Samy amin'ny safidiny olona. Aza manafa-tsy hanary andry zahay indriny loharanona ahitana ny marinako. Fa zao rehefa tonga mampandrehana any amin'ny birao madame Katireninao dia mibiby any dilanina. Avy dia mandeha any an-tranonareo nareo da. Rofy daholo izay fitaovana hitanareo fa ifandraisany amin'ny maizina dia dory. Tena mety tokoa izany. Salama kia? Salama tsara rea. Ianao manahoana? Salama tsara koa ka. Dia ahoana ry dada? Zao foana ry sea. Mitady hevitra isamborana ny madame iny. Le hevitra tady iny metiko. Toa dia mitady an-karainina foana izy raha tiany ny zanany. Dia rehefa amin'izay izy dia hidinany amponja. Ndeha ary zany tokoa ny atao milohan'ny amatorany azy nefa dia tokony efa may avokoa ny firongony satana ao amin'izareo. Lazao mialoha fotsiny izay rehefa tonga any izy Zany mihitsy. Sarahady izay komisera fa tena mila azy mafy enjara tokoa aloha ity mahazo aty ny hanazara raha misy telina ny famoretana ataon'ilay fatidrako amin'izany manginy fotsiny. Tsy maintsy ataoko sorona ho ny Karenina raha mbola tiako ny ovelona. Dimy andro sisa ny fetrandro andrasako dia hiverina mantra kely 12 andro mantsy ny nomeny hitadiavako any Karenina. Aiza re ianao sombonaiko. Mandrosoa fa tsy midy io Madame Kati, ela. Salama komisera. Vaovao anao? Lozangeringa komisera fa very ny zanako Tonga amin'andrasako ty. Aleo avy dia pipeny ny dilanina. Izy raha teo tsy miasa androany fa ao an-trano. Tokony andeha haingana izy roa kely mba hifandrindra amin'ny adiny any Komisera very angeo Karenina. Efa herinandro androany izay. Efa tapitra natsoko daholo ny fianakaviana rehetra fa tsy anony. Eka kiza fa tsy hitako izany Na za koa azako. Dia ahoana? Inona izany ny atao? Ndao anontaniana ry brigadier mamy sy ny ekipa ny somba. Dada ty ry Karenina. Vetivety ahoana ry dada? Zany ve? Dia aiza? Any amin'ny hopitaly? Fa ho lazaiko azy izay Fa misy inona hono dilanina? Mivadika biby ho ny rendry saingy tsy dia mahita masony ka mora tamin'ny dada ny ambina azy. Voatery ny tifitra hono izy fa nasika be le biby ka voty eo amin'ny fehany. Avy aloha ry brigadier mamy nikarika an'ilay zavatra fa andaontsika ho any amin'ny hopitaly sao dia izao ka. Indray maman ho faty sa ho velona? Afaro zareo dia ndao haingana ary. Ie
ezaka ikaraina. Sitrapontsika izany fa sitrapony manokana. Marina mihitsy aky izany a. Nanody ny rana latsany. So ihany ary mba tsy maty izy fa lasa dala fotsiny. Otsapontsika izy dia anjara ny fitsarana amin'ny manasazy azy. Samy iny fa alefaka kokoa ny saziny. Eny misaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Okizay ka. Noho ny fiankinan'ny dadanao tamin'Andriamanitra dia resy tanteraka ilay satana fatotra amin'ny mamao teo aloha. Ravantany voavoadory koa moa ilay tandrokombo be voatetina raha iny avy dia maina naraka an'izany ny tranonay. Zarako iny mahany fa arena maloto avy tamin'ny fanjakany maiziny. Somary nalahelo kely ihany ny fo indrindra moa izany fa ireo zavatra sarobidy levon'ny afo tao. Na izany aza nefa tena zava-dehibe kokoa ny afaka ny mamao tamin'iny fa raha tsy nanova azy ho biby olona iny. Oe, fa arena be teto a. Ay mbola andeha hiakatra koa ange za io raiky izy fa anapitrany madama Katiany amin'ny Toby. Tonga vasoko misera. Dia tena misaotra era-po era-tsaina. Tsy misy isaorana kia. Zaza ny tokony isotra indrina nampianay be dia be. Tsy nanafina marina hitandry sy ny tantarain'ny tompoko latamindry. Oe, saika diniko. Alohan'ny andehanako a dia mba tia anontany aho hoe mpifaninona moa nareo reto e. Mpifatotra mpitiavan'izay. Sahoana ry karaina? Dilanina koa. Mbola tsy misy an'izany kanto fampinamana fotsiny izay. Dia ahoana izany fa le fitiavako ny lazaiko tamin'ny karaina iny? Aleo ny sary no hiteny e. Sahoana ry dada? Karaina malalako. Fato-drano Satana. Nosoratany Ony Idealy. Ireo nanomiana ny tantara: Anjariliva, Limek, Ony Miajanirina, Tahina Nantenaina, ary Bruno Rakotomalala. Tovy razana mamonjy no andray feo. Ony Miajanirina nanao totosa.